ala isaorantsika indray Andriamanitra ny hahafahantsika mbola manana Andriamanitra mpiainy vavaka, dia izy mihitsy no mampirisika antsika mba tena hanankina ny zavatra rehetra aminy, na ny kely na ny lehibe. Fa na dia atao hoe lehibe aza goavana toy inona ny olantsika, dia mbola lehibe lavitra noho izany ny Andriamanitsika. Misy namantsika anankiray ity Joe Marie Daniel, mangataka izy ny mba hitondrana mibavaka ny zanany izay vao avy nanatitra dossier, dia mba hivaly arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Andao hivavaka ho azy isika. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, ianao ilay mandray an-tanana ny fiainanay, dia ianao zany izao no angatahanay mba hiasa amin'ny alalan'ny tanamaherinao, ampianaranay ny hanetry teny eo ambanin'izany tanamaherinao zany, ary ampianaranay ihany koa Andriamanitra ny hanaiky ny fandaminanao. Ka raha nanatitra dossier amin'ny mba fanariana manokana ahazo izay asa ilainy ny zanak'ity anabavinay ity, Joe Marie Daniel, dia apetraka eo ambanin'izany tanamaherinao zany Andriamanitra. Raha sitrakao dia mba ahazo valiny izay iriny ny fony izany zanakao zany. Kanefa ampianaro azy dia ampianaro anay ny manetry tena eo aminao, manetry tena eo ambanin'ny tanamaherinao. Ka dia matoky izay Andriamanitra fa dia tafakatra eo amin'ny seza fiandriananao izany vavaka izay asandratra izany, ampianaro indrindra ty ranabavy mangataka ho an'ny zanany ity mba tena hanana fiainam-bavaka ary haharitra amin'ny fivavahana. Tonononay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.